Dia falmeravana rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne misy ihany ity. Androany isika dia resaka an'ireo lokomena koa, lokomena mena izay ananako. Raha ohatra ka maninanao zany dia ndao avy hatrany ary. Betsaka ny olona tsy dia tia maquillage fa raha resaka lokomena aloha dia ohatra ny tia lokomena daholo ny olona rehetra sa tsy izany? Ohatra ny tia manao lokomena kely daholo na gloss arany. Bon, ireto zany ny collection na lokomena mena izay ananako. Toto anatin'ity sac kely ity le izy dia maka anazy ohatr'izao ireto zany hay miampiroa, ireto zany no lokomena mena ananako. Tena hoe rouge vif na rouge bleu no asehoko anareo, zany hoe tena mena rehetrarehetra fotsiny fa tsy misy hoe grenat. Mizaha manko mba adalana lokomena ako fantatrareo angambizany raha efa mpijery ny videoko nareo za tia lokomena be. Dia betsaka lokomena koa fa reto zany lokomena mena ihany no asehoko anareo. Dia tomboko amin'ity lokomena eto amin'ny molotra ity avy amin'ny Kiss Me. Raha ohatra ka nijery ny live-ako farany nareo ny zahako niditra mivantana farany, raha ohatra ka nanaraka an'izay nareo dia ity no nanaovako ary voavoalohany nandramako mihitsy izy ity. Manina moa ialako sindrareo raha ohatra ka maheno mozika any ambadibadika any nareo fa le olona ato amin'ny neighborko, le olona mipetraka ato ambadika ato tsy haiko izay ataondrareo fa dia ialako tsiny. Bon, ity Kiss Me ity ny anarany Poison Apple. Izay no eto amin'ny molotra eto amin'izao. Somary mena orange le izy, somary mena mavo. Misy karazana lokomena zany mena mavo dia misy karazana lokomena mena manga. Mena manga no tena mahazatra nahako matetika fa ohatrany tsy dia ratsy le mena mavo sao ohatra mena orange, mena mavo zany. Dia ngamba tsy ataoko swatch intsony le izy satria hitanareo amin'izao hafa mihitsy le izy anatin'le boaty fa ohatrany somary menamena be le izy raha en personne raha le izy ny tena menamena be fa ohatrany mitovitovy amin'le boaty ihany le izy amin'izao molotro. Ity zany ny ray voalohany. Ny faharoa ity avy amin'ny Adrienne Vitadini studio hony. Tsy haiko inona le anarany fa dia izay fotsiny eto azoko cadeau elaela efa ela izay fa indrim-pandeha nanaovako ihany izy ity. Dia ataoko swatch eto. Somary mena orange ihany koa izy ity. Raha hitanareo tsara eo. Dia hiditra amin'ny manaraka tsika mena ELF ity moisturizing lipstick. Izay keny mahatonga le somary tsy maty fa somary malamalama molotra satria ity moisturizing zany hoe manome hydratation, manome famandina, mampamandina molotra anao zany izy ity. Dia ny anarany Red Carpet. Sala amin'izao le izy rehefa hitanao le packaging maintimainty tsara mihitsy ny avy amin'ny ELF studio line izy ity raha tsy diso dia io akaikin'io zao somary mena manga raha hitanareo fahasamihafan'ireo anankiroa ireo ty ELF dia ty Kiss Me, ty Vitadini Adrien anyways. Dia ny manaraka ity avy amin'ny Kiko ity ty Kiko Milano 06. Ty sa matte liquide satria maty koa izy ty, za koa adalana maty mihitsy reto fa ty maty numéro 6. Jerentsika indray fa nanaovako be dia be tamin'ny videoko ihany koa manko izy ty. Dia io indray zany ny swatchany. Hitanareo mahasamihafan'le izy reto zao ty zao somary orange, somary lokom-boasary dia ty somary hafa, ty somary bleu, ty somary mavomavo ihany koa. Reto roa reto zao no mitovy. Dia manaraka avy amin'ny NYX ty ito le NYX Soft Matte Lip Cream. Dia ny anarany Monte Carlo. Dia ataoko eto akaikiny eto. Ty koa zao somary mena manga.
hitanareo fahasamihafany loko mena daholo reo fa hita mihitsy hoe hita mahasamihafa an'le izy zany le loko samy menamena daholo ary ity angambany tsy tiako indrindra amin'ity avy amin'ny ELF ihany koa sociable fa hafa mihitsy ny packaging-ny ty somary moramora kokoa noho le maintimainty packaging fa tsy de tsara io zao sociable ito sociable sociable tsy de nanaovako firy izy io fa bon tsy hoe ratsy fa raha oharina amin'reto zany somary lafolafo kokoa noho ity de ohatr'izay ihany koa ny qualitéany de reto anankitelo manaraka reto somary lafolafo kokoa ony le kiko koa moa zany lafo fa bon ity anankiray ty avy amin'ny MAC ty ny lokomena MAC voalohany indrindra nananako vidiko tany amin'ny Nordstrom koa izy ty satria mba faly ireo hoe nividy zavatra voalohany tamin'ny Nordstrom koa no nividy MAC bon ty le MAC kely raha ohatra ka hitanareo amin'le groupe za koa mivarotra produit Liro MAC ohatra ty ny habean'le Liro MAC somary ngezangezy ohatr'izay le tena le original regular size de ity le Liro MAC ity Liro MAC ity Ruby Woo no anarany ohatrany tsy mbola hitako taiza tsony le Ruby Woo mety any eny angambany izy fa za ohatrany tsy mahita ito zao le MAC ito asosiako anareo ty zao le Kiko angamba izy ty le ELF teo ety MAC koa somary manompo manga fa somary manompo rose mena izy ty fa tsy de tena mena loatra raha ohatra ka hita amin'ny molotra de ny manaraka vaovao be mbola tsy nampiasaiko mihitsy fa soatrevako anareo le izy satria tiako nareo ity avy amin'ny Artistry Signature Color Light Up Lip Gloss zany hoe misy rehefa asorinao le izy de mirehitra le misy jiro eto de misy fitaratra eto de afaka hitanao zany tenanao manositra rehefa manao reapplication zany tiako lazaina amin'ity lokomena ity voalohany mihitsy ny ampiasaiko an'ity de tsy haiko hoe mena be sa tsy mena be lip gloss le izy eny lip gloss le izy fa menamena ihany ito gloss le izy bon izy amony nalala fa zay voalohany mihitsy nanasorako anazy tao anatin'le baoritra de samy mahita teo tsika fa ohatrany hoe menamena le izy anatin'le baoritra sahoany fa tsy de mivoaka zany le izy mety hoe asina tsikely asina betsabetsaka angamba de ny farany fa tsy nikely indrindra fa boxam niaraka tamina zavatra anankiray hafa koa ty namako namianako an'ireto de ty avy amin'ny boxam ty mata koa izy ty Toxic Cherry no anarany efa nampiasaiko indray-pandeha izy ty io le boxam zao zany hitanareo daholo izy rehetrarehetra ity le Adrienne Vitadini ity ELF ity Kiko de ity NYX hitanareo fahasamihafany ity NYX de ity ELF ity MAC de ity raha ity le gloss teo de ity farany ity boxam de zay zareo ny collection ako amizao amin'ny resaka lokomena menamena fotsiny iza no tianareo indrindra tamin'izy rehetrarehetra teo nafinaritra anareo ve le vidéo sa tsy de azadino ihany koa ny mijery anako any amin'ny réseaux sociaux any amin'ny Facebook, Snapchat tsy de mandeha amin'ny Snapchat tsony fa Facebook, Instagram na Twitter any foantsika miresaka rehefa tsy eto amin'ny YouTube zay fa de misaotra betsaka anareo rehetra nijery de manaraka indray veloma daholo
dia misedra betsaka anareo nijeren'izay vidéo izay raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza adino ny manome j'aime anazy na pouce en l'air manampy ana be dia be tokoa izay mba hahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity. Dia aza adino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne, cliquez eto amin'ny tarehiko boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy ana be dia be tokoa izany. Dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo izay. Dia eto indray kosa ny vidéo manaraka.